Miarabana tokantrano manaraka ny météo izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia nanjaka tanteraka ny rivotra avy any atsimo atsinanana ka nisy ny herikandro sy ny orana ho an'ny ilan'ny atsinanana Madagasikara iny ary tombanana mitohy izay atao anatin'ny roa andro avy fa any amin'ny fiandohany herinandro vaovao kosa dia miamalefaka ny rivotra avy any atsimo atsinanana ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara fa mbola mitohy kosa ho an'ny faritra avaratra atsinanany nosy makasika ny maripahana kosa iray dia mbola somary mangatsiaka hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany sy ny faritra avaratra atsinanany nosy fa mifanohitra amin'izay kosa ho an'ny tapany atsimo satria dia manomboka ahitana fiakarana miandalana izay maripahana izay ny tapany atsimo nosy ny rivotra dia mbola mitoetra hatrany ho an'ny voatany sy ny faritra avaratry ny Madagasikara atao anatin'ny 4 ora ho avy zany hoe mbola hitoetra amin'ny rapisy zany ny andro somary mandrivotra indraindray toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy hatrany orana ho an'ny faritra atsinanana Madagasikara iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Sava izay ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro ary mandraona araina herika hatrany na orana manify ho an'ny ilany atsinanany voatany ny faritra loatra mangory sy ny ilany atsinanany faritra Sofia mety ahitana tanivondraona vao maraina ny morontsiraky ny faritra melaky ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany orana ho an'ny faritry Sava Mbatsoana Ranjirofo atsinanana ary ny faritry Vatovavy ho an'ny faritry Fidifinany sy atsimo atsinanana kosa dia mandraona ny andro ary ny ilany atsinanany voatany dia mety mbola araina herika hatrany aloha indrindra any amin'ny faraparan'ny tapakandro arivany fa ny ilany andrefany Madagasikara iny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana vavinavina amin'izay androny rapitso izay ny maripahana ambony indrindra dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary ny morontsiraka atsinanana kosa dia 13 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ho an'ny faritra andrefana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripahana vavinavina amin'izay androny rapitso izay ny atoetry ny andro ho an'ny alahady mitohy hatrany orana ho an'ny faritra avaratra atsinanana sy avoany atsinanana ny nosy ny ary mbola misy hatrany ihany koa ny herika ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny atany atsinanany nosy ho an'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara no mandraona vitsy amin'ny ankapobeny na somary mbola andraona mitsy tokotoko izany indraindray ary torak'izay ihany koa ny morontsiraky ny melaky ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana vavinavina amin'izay androny alahady izay mety manomboka ahitana fiakarana araky ny fanatsidika tianam-piandohana ny maripahana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara satria dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius izay ary ho an'ny tapany atsimo amin'ny voatany ihany koa dia mety ho tafiakatra 20 degré Celsius ny maripahana any amin'iny faritry mahatsiatra ambony iny fa ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanana kosa indray dia mbola manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius eo izay maripahana izay fa ny ambony indrindra kosa mitoetra hatrany any amin'ny faritry melaky izay manodidina ny 10 degré Celsius ny maripahana andrasana amin'izay androny alahady izay ny alatsinainy efa manomboka miverina miamaina ny andro ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny indrindra moa ny tapakandro ariva fa mbola mitohy kosa ny orana ho an'ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara sy ny herikandro ho an'ny ilany atsinanana Sofia sy ny faritra loatra mangoro ary ny faritry Diana ny ambiny kosa indray na ny ilany andrefany Madagasikara izay dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana vavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay tombanana ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara 20 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripahana andrasana amin'izay androny alatsinainy izay dia izay ny meteo tamin'ity an'ity ary rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko